angetian'ny feonao. Sekoly famahana olana tokoa androany Andriamanitra. Mety misy ny olana fa mino izahay fa ianao nitahaka anay, ianao nitahaka ny teny ety Andriamanitra. Fanamasinao mitenena aminay. Tena raha ny eritreretinay sy ny zavatra hoe omanina Jesosy, tsy ampy fa tena mitoraka tanteraka aminao tanteraka. Avy Jesosy, tenena fanamasinao, tenena amin'ny olonao, mitenena aminay. Ary mino izahay fa azo ahina vaovao indray avy aminao androany Andriamanitra, ahafahanay miatrika amin'ny fiainana isan'andro ary manantona anao bebe kokoa amin'ny lalana tena marina izay tokony alehanay, fa tsy ho diso lalana izay, fa tena andeha Jesosy eo amin'ny lalana tena izy. Amen. Mazoa toerana tompoko azafady. Apetrakintsika amin'ny Jesosy ny fizarana eto androany. Tsy moramora ilay mijoro ety fa mino fa fanamasina manampy. Amen. Ny zaraiko androany, ny zavatra zaraiko androany dia hoe saino ny zavatra any ambony, satria tsika mila misaina an'izany zavatra any ambony izany tsika amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Nisy témoignage aloha zaraiko alohan'ny resahako an'ilay sujet, témoignage izay niainako ary nanomboka teo tena hoe nitaritin'Andriamanitra bebe kokoa ary taorian'izay mety hoe nisy fotoana diso lalana fa ahitsin'Andriamanitra eny ihany. Dia izay ny zaraiko anareo androany. Nisy fotoana ndray andro izay tsy tadidiko 2000 firy izay, tsy haiko, efa taona angamba izay sa 5 taona. Matory ary Andriamanitra moa misy fotoana tsapako matetika miteny tamiko dia ohatran'ny hoe amin'ny alalan'ny nofo izy miresaka. Izy moa amin'ny alalan'ny zavatra be dia be ny resahany amintsika. Fa tamin'izay ny fomba niresahako taminy, firesahany tamiko amin'ny alalan'ny nofy, rêve. Dia teny tamiko izy tamin'izay zany hoe fortuna hozy izy, tsy haiko volana oktobra angamba tamin'izay. Mivonona ianao izy fa misy zavatra ho asehoko ary ho teneniko anao rehefa kelikely. Dia tamin'izay zany atao anatin'ilay nofy tena mahita mihitsy ho misy anjely miresaka amiko dia miteny an'izay hoe mivonona ianao izy fa misy hafatra ho anao. Dia izay fotsiny ilay izy tamin'izay fa réel be tamiko ilay izy, matoa tadidiko fa mémoirako moa somary tsy dia mitana loatra fa tena tadidiko ilay izy. Dia varindrina teny dia indray andro izay tsy haiko 23 Desambra angamba izy izay manomana resaka krismasy ohatr'izany. Nandehandeha kely teny avy eo koa niady mivady kely indraindray eny an-dalana eny. Dia tao anatin'izay ny alina iny nampisehon'i Jesosy anahy amin'izay ilay nofy. Dia tahaka izao ilay izy. Ao anaty toerana anankiray misy ohatran'ny hoe réception fetifety ohatr'izany. Miresaka amin'olona ahako, ilay olona niresaka tamiko tonga dia nanjavona, fanjavonana. Ary izaho tonga saina be ary tonga dia fantako tamin'izay hoe fanjavonana ity resaka ity. Tena réel ny iainako an'ilay izy. Dia tena tsapako hoe fanjavonana ity resaka ity. Hitako manjavona ilay olona dia avy eo misy manjavona eny lasa. Avy eo mandeha dia mijery manodidina dia mahita carrefour ohatr'izany, ohatran'ny hoe sampanan-dalana dia manjavona ny chauffeur dia midondona eny ilay tômôbila. Dia mandeha dia mahita olona ohatran'ny hoe tsy haiko aloha izay anona fa mahita olona any amin'ny balcon ohatran'izany. Dia misaoty amin'ilay balcon izy dia mijery ohatran'ny hoe mamono tena fa tsy maty. Tsy haiko ohatran'ny nisy fotoana ohatran'ny nahita ten'Andriamanitra ohatran'ny hoe misy tamin'izany hoe hamono tena hozy izy fa tsy maty. Dia namono tena ilay olona dia tsy maty. Après an'izay zany nanao recherche kely. Dia
Dia avy eo mandeha indray dia mandeha dia misy ankizy milalao ao anaty trano. Dia bedin'ny ray aman-dreniny izy io, anaran'ny ray aman-dreny, tsy mety zao, tsy mety zao, dia nefa izy tsy mety. Dia ireny ankizy ireny tsy tafakatra koa. Dia nisy tamin'izay koa nanontaniako an'Andriamanitra hoe manomboka aiza zany no tena tsy miakatra ny ankizy. Dia ilay izy zany ohatran'ny hoe manomboka eo amin'ny manomboka malala menatra izy zany. Izay moa ny ao amin'ny Adama sy Eva. Vao nanomboka ny fahotana dia inona ny hitany voalohany? Henatra. Hoe miboridana antsika. Ka ny ankizintsika zany rehefa manomboka malala menatra, manomboka efa manafinafina fa menamenatra, possible ireny fa ireny mila anakintsika amin'izay hoe mila anakintsika. Dia mbola kely moa zany manomboka eo izy manomboka tsy tafakatra raha ohatra ka tonga Jesosy ka tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nandeha izay dia izaho moa mahafantatra ao anatin'ilay tantara, mahafantatra hoe tena izy ity fahatongavan'i Jesosy. Ilay olona tafakatra ireny ohatran'ny hoe ao anatin'ilay nofy ohatran'ny hoe ezahako fikirina hoe izaho koa izany mba te ho tafakatra. Dia ezahako fikirina ry zareo tao anatin'ilay fahitana zany. Ohatran'ny hoe tafiakatra nandeha fa dia ohatran'ny misy mandalo ohatran'ny fasana be dia be. Nandalo fasana be dia be ilay nandehanako dia amin'ilay fasana misy chiffre manomboka 6000 ilay izy dia memiena. Dia ireny zany taty aoriana nanontaniako Jesosy iny ireny dia hoe ireny ilay fasan'ilay olona ilay taloha efa vidy efa tsisy niakatra intsony satria maty ny ampiakarina voalohany avy eo mivelona. Dia ireny zany ilay maty taloha ilay nanao étude hono zareo tany loloha tany dia hoe misy génération any ho any amin'ny 6000 ans zany manomboka rehefa tao ilay amin'ny baiboly hoe ianona no teraka ny anina dia eo amin'ny 6000 ans eo ilay izy. Dia izay zany hitako taty aoriana ilay izy hoe izay ilay izy izay ny anton'ilay chiffre zany tena manamarina ilay hoe tena nisy ireo ilay maty lasa any amin'i Jesosy. Avy eo moa izaho ilay teoria, izaho zany ilay atao anatin'ilay hafatra nampisehoan'Andriamanitra ahy, izaho ilay tsy tafakatra. Dia nisy fotoana ohatran'ny hoe nidona amina obstacle anankiray eny amin'ny lanitra ohatran'ny hoe fil dia nianjera tafadona amina zavatra. Ilay fikirako lasa fa izaho tafenjera dia tafatotona teto ambonin'ny tany. Tapaka ilay vision tamin'izay dia taitrahako ary teo ny eo tena izaho mitaitra ny fo mandoalika mbola ohatran'ny hoe ao anatin'ilay vision fa mbola tsy nitomany ohatr'izany hatramin'izay niainako. Nenina tsy nenina tena raha misy ny hoe zavatra azo hanenenana izay mbola tsapantsika rehetrarehetra, inona zavatra efa tsapantsika teto ambonin'ny tany na nenenantsika na hoe zavatra tena hoe tokony natao nefa tsy vita, na hoe zavatra tena nampalahelo be antsika ka hoe mety hampakivy be antsika fa tena henjana izany. Ary gaga ny vadiko tamin'izay hoe tampoka teo fortuna tsy mbola nanao an'izany tamin'ny fiainana. Andro amin'ny 3 maraina tonga dia mandoalika dia mitomany be tsy nentina angina. Dia izay nampiseho an'Andriamanitra taminahy hoe mila hoe izay zany ny zavatra iainana izay ny zavatra iainana sy tsapa rehefa tonga izy ka tsy tafakatra. Nenina be zany ilay izy. Misaotra ny Tompo aho satria nameny an'izay, satria mba ohatran'ny hoe lalana ahafahany mitondra anahy, nanantona anazy bebe kokoa. Tao anatin'izay dia mbola nandeha ny teny mbola varindrina kely afaka quelques mois indray mbola varindrina kely nampiakariny ihany tao anatin'ilay nofy fa tonga teo amin'ny vavahadin'ny lanitra dia mbola natory indray. Non, hitanao ty zavatra ty mbola tsy mety, ty mbola regleo, ty mbola ovao, mbola natoriny zany netiny tamin'ilay vision indray dia natoriny hoe reto mbola misy zavatra tsy mety. Fa antsika ao anatin'ny fiainana kristiana dia misy zavatra amboarin'Andriamanitra foana. Indraindray tsika misy fotoana diso lalana dia amboarin'Andriamanitra eny hovain'Andriamanitra ny fomba fisainantsika, hovain'Andriamanitra ny
fomba famindrantsika sy fanantonantsika amin'ny fiankofantsika aminazy. Amen. Dia avy eo vita izay dia nandeha ahako. Mbola tsy tena nahay tsara ahako nandeha fa ohatran'ny hoe niezaka izany tamin'ny herin'ny tenako ka izay ilay lalana diso. Nandeha fotsiny tamin'izay hoe ay atao izany izay tsy andehanana any amin'ny elo atao izay atafaka hatrany an-danitra fa mbola tsy haiko tsara tamin'izay hoe mila nanana vie de prière tena mafy tsara, mila manana fiombonana tsara. Ohatran'ny hoe nandeha tamin'ny nofo nandeha dia lasa tamin'ny tenako ka lasa ohatran'ny hoe fomba fisainako fotsiny ny fomba nitondrako an'ilay izy. Lasa za indray no mijery hoe raha ohatrohatr'izao atako ny devoly izao fomba anaovako azy izany. Azonareo lasa mandeha amin'ny saina fotsiny ilay izy hoe bon ary tamin'izany ary ny tena nisy fotoana mihitsy dinihako daholo. Nijereko daholo hatramin'ny resaka ilay sorcellerie ireny. Tena hoe hatrany à la limite ny hoe tafiditra tany anatin'ilay site ilay mpanao pacte satanika ireny ahako jereko daholo hoe izao daholo ny fomba fiadin'izareo rehetrarehetra izany dia za izany nieritreritra hoe contreko bon tonga izany dia fantatra hoe hay ilay mpamosavy tariany teny hoe raha mahita olona dia ohatr'izao ilay izy tsy haiko azonareo mpamosavy izany mahita hoe izao fiadin'ireo zanak'Andriamanitra ireo izao fomba hamelezanareo dia izao exemple fotsiny tantarako anareo ohatra hoe ilay mpamosavy ireny izao mahita hoe ireo zanak'Andriamanitra ireo ataovy tafotoana fa raha voafinga ireo ka tafiteniteny foana dia lasa ny anjely dia eo amin'izay izy ny asivo. Zavatra ohatran'izany zany ny zavatra resaka zareo any. Dia fa diso lalana satria tsy fiombonana tamin'Andriamanitra ny netiko nanantonana anazy fa fatahorana tsy andeha ho any amin'ny elo fatahorana no tavela eto tany fatahorana tsy hoe alao hiezaka ny tsy hanota fa aleo ahako fa izay ilay izy dia diso ahako tena diso ary nampianarin'Andriamanitra mihitsy avy eo taorianan'izay hozy izy eo tena tsy haiko aiza ilay ten'Andriamanitra ty nampianarin'Andriamanitra avy eo taorianan'izay hozy izy hoe izao hozy izy ny zavatra rehetrarehetra mety ho levina fa ny teniko ny tsy mba ho levina mandrakizay. Satria tsapako fa nandeha ny fotoana ohatran'ny hoe nety ilay fiainam-panahiko natahotra ahako tamin'ny fanarana an'Andriamanitra. Natahotra hoe vanina dia ohatran'ny hoe mety ilay izy satria manao ny marina, manao zavatra ohatran'ny jentilisa tsara fanahy ihany. Fa miaina tamin'ny tahotra no nitondra ilay izy hoe tahotra tsy andehanako any amin'ny elo. Dia hozy izy hoe ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetrarehetra hozy izy mety ho levina fa ny teniko ny tsy mba ho levina mandrakizay. Dia tamin'izay hitako mihitsy ary tsapako mihitsy hoe le tahotra le niainako izay levina ihany ilay izy taty aoriana lefy ihany lasa ohatran'ny fahazarana indray ilay tahotra amin'ny farany dia lasa ohatran'ny normal indray zavatra rehetra dia miverina amin'ny taloha ihany. Dia izay ilay izy hoe ny zavatra rehetra ho levina fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany tsy mba ho levina mandrakizay. Ka mila tsika isan'andro isan'andro ary tsy maintsy manaraka ny tenin'Andriamanitra miaino ary mifikitra tenin'Andriamanitra. Nanankiray fotsiny ary aloha ny fikirantsika tsy maninona fa farafaratsy mba mifikitra amina zavatra anankiray. Fiteniko moa indraindray hoe ray fikirina fa zavatra tenin'Andriamanitra rehetrarehetra heninao dia mitovy makao anatin'iny daholo satria ny tenin'Andriamanitra mifameno fa tsy mifanipaka mihitsy. Tena mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra, aza sasatra manana tenin'Andriamanitra, atombohy amin'ny kely fa tsy maninona. Fa matetika tsinona ohatran'ny hoe raha miteny mpanompon'Andriamanitra hoe zao atao foa amin'ny dimy foa amin'ny roa ambin'ny folo foa mamaky teny foa amin'izao efa betsaka lalalovina tonga anazy ny teny an'izay fa tamin'ny voalohany izy mety nanomboka tamin'ny kely anankiray koa dia aza kivontsika mety mboa amin'ny kely anankiray fikiro izay tenin'Andriamanitra izay dia izay no mitana antsika ahatonga antsika hoe hiassurer ny fiainana mandrakizay antsika. Amen. Dia manomboka eo zany tsika tokony manomboka hoe miaina amin'izay fiainana fiankofana marina izay ao anatin'ilay tsy fatahorana an'ilay bedin'Andriamanitra, tsy fatahorana ny elo fa hiaina amin'ny fatahorana n'Andriamanitra sy ny hoe fitiavana an'Andriamanitra
ahafahantsika miroso miaraka aminazy. Amen. Kolosianina toko 7 hoe azafady io le tena saotra toko lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina, izany hoe zavatra rehetrarehetra mety hitantsika eto ambonin'ny tany ninonninona mety ho levina daholo fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no tsy levina. Na tokoteny indraindray arany indraindray tsika mieritreritra hoe ity tokoteny ity tsara be, tena mitondra anahy ity tokoteny ity, fa mety fihetseham-pontsika no nahatonga antsika tena tia be ilay tokoteny iny tamin'iny fotoana iny satria mifandraika amin'ny fiainantsika izay tadiavintsika sy ilaintsika ilay izy. Fa iny mety ho levina iny rapitso sy rafakapitso, le ohatran'ny taitra kely iny amin'ilay tenin'Andriamanitra, fa ilay tenin'Andriamanitra fonosiny ilay hafatra no ezahantsika tena hoe fikirina hatramin'ny farany, tsy hamelahako ianao Andriamanitra amin'ity teny ity. Amen. Dia Kolosiana toko 7 azafady. Hatramin'ny voalohany azafady monsieur Faly. Koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra eto an-tany. Amen. Zay ilay izy. Inviten'Andriamanitra tsy hikatsaka sy saina mandrakariva ilay zavatra any ambony. Ilay zavatra any ambony izany ohatran'ny hoe programan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ny inona ny eritreretin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ahoana ny ampandehanan'Andriamanitra amin'ny fiainana, ahoana no planin'Andriamanitra amin'ny famonjena. Misy zavatra be dia be izany oman'Andriamanitra ao. Hitanareo na ny vavaka nampianarin'ny Tompo ary rehefa mandihy izy hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny ianaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, ho atao any eny sitraponao ety an-danitra, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay io ny hanina izay sahaza ho anay isan'andro. Sahaza ho antsika ilay hanina fa alohan'izay hoy izy hoe ho atao aloha ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Misy zavatra izany avy any an-danitra priorité kokoa noho ny sakafontsika. Amen. Dia isika mila manavaka tsara izany tsika ara-panahy hoe inona ny materiel dia inona ny zava-panahy any an-danitra. Mila anontaniantsika an'Andriamanitra foana izany isan'andro. Ary tsika rehefa ao anatin'ny fiambonana aminy dia raha remarque nareo rehefa ao anatin'ny fiambonana nareo dia henonareo mihitsy Andriamanitra miteny ary manome bitsika tsirairay avy amin'ny direktiva izay tokony hitondrantsika amin'ny fiainana. Tokony izy izany miteny tena mibitsika mihitsy amin'ny teny hoe izao atao ary manome fiadanana ho antsika izy manome izay tenenina antsika izay manome fiadanana antsika izy fa ahafahantsika tena hoe miala amin'ilay zavatra materiel sy ara-nofo fotsiny izay indraindray izay ohatran'ny hoe mitady hibaiko antsika na fahaterena ohatr'izany mitady hibaiko ny fiainantsika. Fa mila fiombonana amin'Andriamanitra ary izay moa ny iverimberenantsika eto foana hoe communion foana ny voalohany communion ary inona moa fiankohofana marina hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra, fiankohofana marina izay mamevahana ny ara-panahy, izay mamevahana ny fikasan'Andriamanitra noho ny amin'ny hoe tenantsika manokana. Amen. Dia indraindray misy zavatra ohatran'ny hoe kendren'ny Satana ahataraiky antsika, ahataraiky ny saintsika. Aloha hoe tadidiko koa ilay izy. Misy zavatra indraindray ohatran'ny hoe
ohatran'ny hoe vetivety hoe avao eo ny 16 amin'le Kolosiana 3 andininy 16. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamy sy fihirana ary ny tonkiram-panahy ireny ilay avy any an-danitra mihira ho amin'ny fahasoavana ao am-ponareo amin'Andriamanitra. Ao koa izy ny tenin'i Kristy ny toetra betsaka ao anatin'ny fontsika amin'izay toerana izay rehetra alehantsika izany ninona dia aoka ny tenin'i Kristy foana. Ary raha ohatra tsika ka ilay sujet teo hoe misaina ny zavatra ny ambony ninona situation mifanena amintsika eto ambonin'ny tany raha mba tsara raha mba hampiraisitsika foana amin'ilay hoe zavatra ny ambony ilay izy zany. Maka fisainana kely tsika alohan'ny hanao zavatra, maka fisainana kely tsika alohan'ny hanaovana réaction fa tsy tonga dia eo ny eo dia mamaly. Raha ohatra hoe misy spécialiste an'izany dia mangavy antsika Jesosy androany hoe matoa miteny an'izany tsy eritreritra izany fa tsy nomaniko izany fa mangavy antsika Jesosy androany hoe aza tonga dia mamaly, aza tonga dia mora marary fo, aza tonga dia mora misain-doatra amin'olona. Saino aloha ny zavatra ny ambony, saino aloha ny ahoana ny fihevitrao Andriamanitra, ahoana ny teninao Kristy par rapport amin'ity situation ity. Amen. Nisy fotoana indray mandeha izay nisy namako dia mifanatra mpianatra eny izay dia sendra tafanena dia hozy izy hoe tena miala vany izy, tena tsy kisitina be izy, tsazoko mihitsy ilay olona tena domy tômôbila zao ilay izy lasa kika eo sampiny izay, domy tômôbila kika be palahelo be. Jesosy ahoana no valiako an'ity madama ity izany, tena ohatrina indray izao mandoko an'io tômôbila vaovao kosako. Tsara tarehy, tena tiako, tsara be ilay tômôbila. Ahoana dia izy amantsana azy avy eo fanahy masina manoritra iny na mamety ny fahendrena amintsika izy indraindray. Hozy ahako hoe ianao misy fifandraisana amin'Andriamanitra tokony hanananao nefa raha vao kitihany devoly kely ny zavatra ho iny dia nisehan-doatra ianao dia lasa tany amin'ilay tômôbila sy tany amin'ilay olona nandona ny eritreritrao fa tsy tao amin'ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra. Lasa diso tanteraka ary normal be raha pitso indray dia mbola domin'olona indray io ary avelan'Andriamanitra ho dominy io sa raha tsy any amin'io ianao satria ao ny fonao dia iny ary ny satana ange manome fanamby amin'Andriamanitra foana ohatrany tamin'ny Joby hoe jerevy tsara fa raha asiako ity dia izao, raha ataoko an'izao ity dia izao. Ka raha ohatra izany ny fonao ka ao dia avelan'Andriamanitra ho asiany satana iny zavatra iny. Satria ho testé izay ilay izy izay ny tantaran'i Joby. Ka raha vao ohatra izany ka miala avany ilay ninona zavatra amin'ny fiainantsika izany ohatr'izany ka mitovy ka amin'izany ka tondratsika dia mery misehan-doatra ohatr'izany fa tsy mireagira kely aloha miaraka amin'ny fanahy masina hoe ahoana ny tokony atao. Mbola miraikitra ao ny fontsika. Raha mbola miraikitra ao ny fontsika tsy afaka ny hisitraka tsika ny fahasoavan'Andriamanitra raha tsy afaka amin'iny problème iny. Na voataditady kely ianao ohatra hoe andeha ianao ka andeha hanao zavatra hafa kely, andeha ho ampiasain'ny tompo kely ianao, andeha hanao an'izao ianao dia any amin'ilay marary ianao ny kitihany dia efa voandray ianao, voatanteraka satria any amin'izay zavatra ifikiran'ny fonao misy ten'Andriamanitra ohatra izay raha tsy diso any amin'izay harenao dia any koa ny fonao. Ka raha vao inona tsara koa izay ten'Andriamanitra izay any amin'izay hoe misy amin'ny harenao any ny fonao. Inona izany ny harenanao? Zavatra eto ambonin'ny tany sa ny fiainana any an-danitra? Inona ny harenantsika? Manan-karentsika, manan-karena ny fitiavan'Andriamanitra, Jesosy Kristy nataonantsika. Izy irery ihany ny fikirantsika, izy ny harenantsika. Ataovy mihitsy izay hahatonga ny hoe ny harenantsika fiainam-panahy ny any an-danitra
ny zavatra ny programan'Andriamanitra ny fiainana lanitra ny fiankohofantsika ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ataovy reny ny harenantsika fa ka zavatra eto tany tsoroko anao fa mety anjavany reny mety ho foana hozy izy ny tenin'Andriamanitra zavatra rehetra mety ho foana fa reny ny tenin'Andriamanitra reny ny tsara atao harenantsika fa reny tsy ho levina mandrakizay rehefa reny eo anatin'ny harenantsika ninninona kidian'ny satana amin'iny nisy fotoana andeha hanao ralia ako andeha hanao ralia tsika fa tsy za zafady tsika sy nareo nisy fotoana andeha hanao ralia somary ralia iainga alakamisy maraina velomiko ny ordinateur tonga dia mipoaka ny alim mipoaka ny alimentation tsy resaka hoe fa zao tony foana ny fo teo ampetrehana an'ilay izy avy manao ralia domin'ny olona tony foana ny fo tony foana ny fo eo ampetrehana an'ilay izy satria maninona haitsika ve fa satria maninona reny inona reny zavatra reny zavatry ny tany reny raha vao ny zavatry ny tany tsy miinteresse antsika intsony ninninona ataon'ny devoly ninninona kitian'ny devoly antsika ninninona ohatrany hoe setrasetra ny devoly amintsika tsy manotsina antsika izany na kely ary na ohatran'iny ary ozy izy fotsiny anao mantsy satana hoe na ohatran'iny ary tsy mahakitika anazy izany io mantsy ny tena fahamelezana antsika io izay fisaina zao tontolo izay ohatrany hoe apetrany eo amintsika hoe manana zavatra tsika fa inona ilay zavatra aza mieritrehitra manana ny zavatra eto ambonin'ny tany izany fa manana ary ataovy hoe manana zavatra fanahy ianao fa raha ny zavatra fanahy kosa ny kitikitihan'ny satana dia mahita raharaha amin'ny Jesosy izy Jesosy mihitsy nitsangany eo alohanao fa raha mbola zavatra eto ambonin'ny tany kitihany ka marary fonao dia eo ianao sy ny tranonao izay ilay izy tena hoe izay arabaky teny fa ninina simba eo ary izay foana moa nefa betsaka ny zavatra simba betsaka ny zavatra simba izay koa moa ny eto tany misy zavatra mora simba fa aza marary fo fa betsaka ny zavatra simba fa hoe ataovy an'izay nge ndray andro any zavatry ny tany ty tsy mikitikana kely ary zavatry ny tany ty rehefa itsika manao an'izay ary ny efa iainako izany Andriamanitra manome tsara kokoa ary manome zavatra tsara kokoa ho antsika ahafahany mampamerina antsika ahafahany mamerina an'iny zavatra iny rehefa hitany ohatran'ny Joby nameny tsara kokoa amin'izay izy rehefa hitany hoe tsy miinteresse anahy reny zavatra matimaty simbasimba reny fa avy eo naverin'Andriamanitra tsara lavitra kokoa daholo izy rehetrarehetra tsy nananteny izy tamin'ny anaty favoazana hoe ho averin'Andriamanitra aminaty fa ilay fomba fisainany avy eo sy ilay fatokisany sy fananany an'ilay arena tsara indrindra fiombonany tamin'Andriamanitra sy mifatokisana an'Andriamanitra hatramin'ny farany ary tsy mivadika amin'Andriamanitra izy ninninona zavatra nitranga teo amin'ny fiainany dia ino toe-posina iny zavatra iny tena hoe naverin'Andriamanitra farak'izay tena tsara indrindra izay rava sy potika rehetrarehetra teo amin'ny fiainany ohatr'izany koa tsika ao anatin'ny fanatonana an'Andriamanitra izany tsika tenin'ny Kristy fikirana teny fikasana fikirana izay zavatra rehetrarehetra homanino antsika fikirana ny mandrakizay fikirana fa aza mifikitra amin'ny rezultat aloha aorianan'izay ny rezultat ary ny rezultat tsy tokony angatantsika ambavaka akory fa izy efa nomanino antsika daholo izany rehetrarehetra izany tsy fikirantsika ireny fa homaniny antsika ireny tonga ho azy ireny fa ny zavatra rehetrarehetra dia hitana fa tonga ho azy tonga dia men'Andriamanitra fa mifikira amin'ny fiankofana manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsara foana communion foana izay ilay iainantsika isan'andro eto sy ampianarina antsika isan'andro eto hoe fiombonana aminy dia avao foana ny lanitra aveko foana indraindray adintsika fa avao foana ny hoe arena inona ny arenanao inona ny arenanao
zavatra ara-panahy ve sa zavatra eto ambonin'ny tany. Na ianao mitady vola io arany a, Andriamanitra nge ny tena antsika hoe miasa e. Fa ny résultat antsika Andriamanitra no manome anazy fa tsy ny herin-tsika, tsy ny herim-pontsika, tsy ny tanjantsika, tsy ny herin-tsaintsika. Fa Andriamanitra manome an'izany e. Misy fotoana ohatrany hoe tsy maintsy mandeha sekoly ary ny client farak'izay menina be mbadika hoe izany planka izany planka. Tsy maintsy manatrika sekoly isan'andro. Dia tena hoe janona aloha izany ny asa dia izay ataony zareo ao ataony. Fa hatreto a, ohatrany hoe asian'Andriamanitra, ohatran'izao ilay izy amin'ny fomba fijery tsotra hoe ohatrany hoe misy fandraikiraikena any amin'izareo avy eo. Ohatrany hoe Andriamanitra mandama ny any, ataovy aloha ny eto. Fa Andriamanitra foana mandama. Ary teneko anareo fa na manao facture arany aho dia miteniteny fotsiny hoe te azo an'izao indray ahako. Dia manome ilay olona na tsy satry ary miteny anazy indraindray hoe tena tsy mety fa omeny foana ihany ilay izy. Dia ohatrany miteny izy ohatrany tsy ampy ilay izy fa omeny foana ihany. Tsy niandrandra résultat tamina nimpoko an'ny tompo. Ary mialatsiny aloha ohatrany miteny hoe za satria izay fianako ny zaraiko eto fa raha teoria ny tadiavinareo dia raha pitso misy sekoly indray. Pasteur Rodolphe. Sa pasteur zao? Tsy haiko. Efa be dia be ny fampianarana eto a. Phrase iray a, tena na iray volana ary ianao ndinika anazy sarotra be. Phrase iray. Fa tena hoe so dia misy miteny hoe zao be ilay fa zaraiko ilay fiainana ny ainako a. Afahantsika mijery ohatrany ahoana ny anahy. Ifonaka raha misy diso indraindray zavatra teneniko eto fa mino fa fanamasina tena mampahery antsika amin'ny fandraisana izay tokony ho raisina rehetrarehetra. Dia tena hoe ao anatin'ilay hoe asa izany tena ohatrany hoe tsy mety fa raha izany eritretra hoe raha tsy nanompo aho raha ny fomba nitreteko an'ilay client hoe izy lasa mandeha sekoly foana isaka mihetsika izao a. Tena hoe efa ela izy mivery. Fa ohatrany hoe aminazy dia ohatrany hoe mahay foana dia mety aminy foana ny zavatra ataoko. Saotra an'Andriamanitra ary na ny orinasany ary mitombo miroborobo mandeha tsara mihitsy ilay saotra an'i Jesosy. Saotra an'i Jesosy, saotra anazy. Dia eo mihitsy satria miteny résultat dia manentana antsika hoe aza mindrandra résultat rehefa manompo ny tompo. Fa sao dia lasa fitaka ilay zavatra voatantara ety ambony aty indraindray. Ary izany tsy dia isian'ny fijoroana vavolombelona eto angamba hoe voataha satria izao, voataha satria izao. Fa tena hoe tsy ny résultat ny fikirantsika izay foana ilay izy. Raha vao résultat ny fikirantsika dia asiany satana indray iny vao azonao eo. Dia indray ianao fa verin-dalana dia manantona dia miverina, manantona dia miverina. Fa tsy stable mihitsy ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fanompoantsika an'Andriamanitra rehefa misaintsika hoe inona zavatra ao amboniny. Meny mission antsika. Mba fantatrareo izany. Tsika rehetrareo samy men'Andriamanitra mission antsika tsiraray aby ao anatiny. Fa mission antsika tsy hoe hihaino tokoteny dia hivavaka ao an-trano mangingina dia miandry ny fahatongavan'i Jesosy. Fa mission antsika ao anatin'ny corps du Christ, ao anatin'ny vatana Jesosy mitaky antsika. Tokony manana ndraikitra tsiraray avy tsika rehetrarehetra. Amen. Ao anatin'ny andraikitra tsara tena hoe tsara manana izay andraikitra izay tsika rehefa vita fiambonana tsara amin'Andriamanitra. Dia tsara tsika ohatrany hoe manana an'izay tout le monde rehetrarehetra mihitsy. Na dia zavatra kely ary, na zavatra kely ary manidy an'io rideau io dia efa izy. Ohatra. Fa na zavatra kely ary tsara tsika manana. Izay zavatra izay anisany fa tsy izay no mitazona antsika. Anisany mitazona antsika ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Anisany mitazona antsika ao anatin'ny persévérance, ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fifandraisana sy ny fiankofana amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe izay akory nisy fotoana tenen'Andriamanitra mihitsy hoe
ianao lasa be loatra indray ilay fitiavanao an'ity zavatra ity, dia ohatran'ny indraindray lasa ohatran'ny indray no betsaka kokoa noho ny fiankofana indraindray. Tsy haiko tena hoe fananagana ny eto dia tsy mamenatra miteny erreur satria avy amin'ireny no ahafahantsika miorina tsara koa indraindray. Nampianarin'Andriamanitra mihitsy hoe ohatran'ny hoe voatafafo io indray aloha tsy Facebook tsy Facebook indray ny anahy fa voatafafo inona indray materiel tsara natsarana an'ity vidéo ity, inona indray ny zavatra atao mba tsy hampisy mba hahatonga an'io tena hoe tsara be, hahatonga an'io tena hoe lafatra, inona indray ny teknôlôjia vaovao ahafahantsika manatsara an'io kokoa amin'ny moyentsika moa zany. Dia tena hoe mikaroka tsara ilay izy ary tian'Andriamanitra angamba izany matoa napetrany tato anaty fa nampianariny hoe mila mekoaka aminy koa aloha an'izay rehetra izay aloha. Fa ny fitiavana ilay fitiavana izay mila après dia famenoka rehefa mifamenoka normalement tokony ho tsara. Amen. Dia inona koa lasa be ilay izy dia tsy hitako intsony ilay plan. Mila mieritreritra zany tsika zavatra ny verina kely ko miverina kely amin'izay. Kolosiana 3:8 ao ihany tsika. Kolosiana 3:7-9. Zay fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao fatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenan-dratry dia mamenatra avy amin'ny vavanareo. Amen. Ireny zany mila ampianarin'Andriamanitra amintsika hoe mila esorina satria tsika raha ohatra hoe ao anatin'ilay teneniko anareo teo hoe mila pause indraindray ao anatin'ny rehefa misy trangan-javatra tampoka mahasorenana mahasositra, mila pause tsika mieritreritra kely ao anatin'ireo indraindray ilay izy no mipoitra lolopo, fitenenan-dratsy, vava, te mamenatra vavavava tonga dia lasa maherihery vava tampoka. Ireny ampianarin'Andriamanitra antsika dinio aloha dia esory eo izy izy avy ianao afaka miresaka amin'olona mifandamina. Nisy fotoana ohatr'izany mifandamina. Misy fotoana ohatr'izany nanao mampanao location olona, location ana caméra. Mena ilay izy évangélika ihany moa zany sehatra eto tsy manome gentiliste tsika. Iny tsy mameka tsy manome raha hoe corporate nga na ohatr'izany fa azonareo ny tiako tenenina. Dia nanome caméra nanomeko anazy eo amin'izay ary fa tena tantara be fa tsy za indray ny tadiaviny aka an'ilay caméra any aminazy fa tsy zany io route de Majangany dia anao ralia. Tsy tio izy fa zay tsy manatra an'ity fa tsy anjakany hoe manatra an'ity fa alevinareo nefa ilay caméra fa meko varoboba be satria asan'ny tompo ilay izy. Dia zany dia zay ataonareo any amin'ny farany fa tsy haiko fa za lasa za Majanga. Dia izy tamin'izay voady mihitsy mivoadoady kely tamin'izay za tsy hanome caméra an'iny intsony tsy possible. Okizay misaotra ny tompo, tena misaotra ny tompo ary ity tena isaorako ny tompo ity. Efa niteneniko teto angamba fa isaorako ny tompo mihitsy ilay tsy fananako mémoire fa ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tia rehetra tia an'Andriamanitra. Tsisy mémoire ary misy fotoana ary indraindray ohatr'izany miresaka amin'olona eo miresaka dia ohatran'ny misy zay ohatran'ny nisy problemako tamin'ity olona ity dia mieritreritra eo inona moa ny problemako tamin'ity fa tena tsy tadidiko na kely ary tsy tadidiko. Misaotra an'Andriamanitra tena hoe manana n'izany sain'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay zavatra ratsy fa tsy ny zavatra tsara
fisainandratsy ohatr'izany tena adonoy akazararaina raha ohatra tsika zao mijana amin'le lolopo reny no manampy antsika mitazona le mémoire lolopo ananantsika lolopo le olona hoe zao ty lasa indray vao mahita an'iny ianao dia tadidinao foana fa amin'ny anaran'i Jesosy adinontsika daholo ny zavatra rehetrarehetra ny olon-dratsy rehetrarehetra na zay vao namelana fakany ary amin'ny anaran'i Jesosy tsy adinoko rehefa kelikely eo mbola firevela izy androany fa ho adinoko izay sura fa ho adinoko dia avy eo le olona le nameko caméra zay taty aoriana za ndreka ny lasa mameby ty ao fa meko an'ity koa ianao ao fa meko an'ity inona koa ny zavatra tao satria adino le izy ny Andriamanitra manampy antsika foana koa moa hoe mba tsy ho tavela ny loloposany rehetrarehetra Andriamanitra ary tsika tsy faty antoka ho atsika reny tsisy indrina fantantoka atsika ny zavatra ataontsika raha hoe mbola ao anatin'ny asan'Andriamanitra amen. Ny fanahiana koa dia mitarika atsika hiaino nofo ary mitarika atsika izany fanahiana izany tonga atsika handeha amin'ny eritreritritsika sy ny saintsika hiconcentre amin'ny vahaolana ara-nofo rehefa manao zavatra fa tsy miconcentre amin'ny hoe Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia efa niteny hoe vita ny zavatra rehetra miconcentre amin'ny efa hoe teny fikasan'Andriamanitra ho atsika izay efa hoe namen'Andriamanitra atsika Jesosy sy nanaraka daholo zany nanaraka ny Jesosy daholo ny fitahim-panahy rehetrarehetra izay sahaza atsika arak'izay sy ny fanampiana atsika amin'ny fiainana ka raha ohatra tsika ka mieritreritra vahaolana ara-nofo amin'ny zavatra anankiray fa tsy mieritreritra hoe saino ny any an-danitra hoe vahaolana avy amin'ny fanahy masina sy Andriamanitra dia lasa misaraka tsika dia lasa tavaverina amin'ilay resakitsika tamin'ny voalohany foana lasa manao ny zavatra eto an-tany ho atsika foana tsika fa tsy mba hoe manao ny zavatra hoe no atsika manao zavatra hoe fiombonana amin'Andriamanitra amen. Dia ohatran'ny hoe hitanareo zao ny Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely nivoaka ny Egypta fanahiana ny tonga rehefa tonga teo Ramasina Mena fanahiana hoe hisokatra ihany ve ty sa tsy hisokatra ahoan'izay nentinao teto nefa ny tany Egypta tsara be ny fiainanay nafinaritra ny lamina lasa nafinaritra le kapoka lasa tiany zareo indray le kapoka sy fanandevozana noho ny fanahiana zany tsika zany rehefa manomboka manao misy fanahiana diso daholo ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ho marina amin'ny fiainantsika diso ny fomba fijerintsika satria lasa tiatsika indray le fahavalitsika le olona le ohatra manazo atsika lasa misy naman-dratsy izay efa nialantsika taloha lasa mahafinaritra atsika indray miaraka aminy satria lasa misy zavatra ilantsika ohatra miaraka amin'iny olona iny satria tsika mandeha amin'ny fanahiana lasa mandeha amin'ny saina lasa hitady solution amin'ny nofo fotsiny fa tsy haino ary hifikitra amin'Andriamanitra hatrany hatrany amen. Hiala amin'ny fanahiana hoe hiala amin'ny fanahiana ary hitodika amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra hatrany hatrany amen. Misy ten'Andriamanitra amin'ny 1 Corinthiens 4 Korintiana voalohany toko faha-efatra andininy voalohany sy faharoa anisan'ny io ten'Andriamanitra io anisan'ny tena hoe manampy anahy ary mino fa hanampy antsika tsirairay avy izy manomboka androany hoe nanampy anahy amin'ny fomba fijeriko n'izany atao hoe fitadiavana sy ny resaka vola fananana
ny fomba hoe ahoana fomba iaina fomba hitondrako ny tenako a le dia io narahako foana izy io nisy fotoana elaela ary lasa normal izy aty aoriana tena hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho ataon'ny olona ho mpanompony Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay 2 ary raha izany dia fantatrareo fa mpitandrina dia tokony ny olona mahatoky amen tsika dia mpitandrina resahako fa tsy pastera raha tsy diso misy atoile zay izy io amin'ny teny ana hoe io faharoa io le mpitandrina misy atoile zay ny ambany any dia misy hoe grika angamba le gr dia hoe mpitandrina fananana ozy izy zay ny teneniny mpitandrina tsika napetrak'Andriamanitra ho mpitandrina tsika tsiraray avy rehetrarehetra ireo napetrak'Andriamanitra tsika ho mpitandrina ny zanatsika ho mpitandrina izay zavatra nomeny tsika raha nomeny orinasa tsika dia mitandrina ny orinasa iny mitandrina n'iny tsika mba tsy handeha any amin'ny asa maizina fa mba handeha amin'ny araka ny sitrapon'Andriamanitra trany amin'izay mivokatra iny mba afaka ampiasantsika amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy vola maloto ny mpitandrintsika ny zanakitsika mba tonga n'ireo tena hoe ho lasa mpanompo marina sy mahatoky rehefa ny ariana any be dia be ny zavatra petrak'Andriamanitra hitandremantsika ary teny io dia mahakasika ny rehetrarehetra mihitsy tsisy anankiray izay hoe tsy ao anatiny daholo tsika rehetrarehetra ary ny teneniko eto androany dia hoe mpitandrintsika ny fananantsika amen tsy fananantsika diso corrigeko dia zao fananana tsy atsika fa namen'Andriamanitra ho tandremantsika zay le izy ary izay no tiako hatongavana hoe ny fananana izay men'Andriamanitra eo apetraka ho atsika ninonninona le araka le resakitsika voalohany tao tsy nataontsika hoe ho atsika ntsony fa zavatra fa napetrak'Andriamanitra reny ho tandremantsika tsika no mitandrina reny amin'izay ka raha ohatra zany ka mampiasa ianao rehefa tena hoe ataonao sainao mandrakariva le teny io hoe zahako dia napetrak'Andriamanitra hitandrina izay zavatra nomen'Andriamanitra na eto dia tsy ataonao ho anao mihitsy io zavatra io ary tonga dia tsisy dikanao azy ilay zavatra resahako anareo rehetrarehetra teo fa rehefa ohatra ka zavatra Andriamanitra raisinao fa ho kitihanao tsy ho kitihany devoly tsony iny satria ianao nefa mitandrina n'iny ianao nefa raisinao hoe omen'Andriamanitra iny efa natolotra ao an'Andriamanitra iny naverinao an'Andriamanitra fa tsy natolotra ho azy akory dia tena hoe ianao no mitandrina an'ilay zavatra ianao zany fa aminao le izy izay tonga rehetrarehetra dia an'Andriamanitra ohatrany hoe raha anaty orinasa zany dia za ny comptable fa tsy anahy le vola fa za no miteny hoe ty vidiko fa milainy ty mampandeha ny orinasa tia mila mitandrina fa zao tia anaovana an'izao zay tsika eto amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany namen'Andriamanitra tsika zany hitandrina raha men'Andriamanitra vola dia namen'Andriamanitra iny ho tantanantsika gérentsika ihany le izy ary nisy fotoana aloha ary izay tena nandinika mihitsy ako fa maninona ary ny tsisy an'ilay ohatrany tamin'ny tsitratra tamin'ny taloha ntsony le hoe nanatitra dia nanafina ry anana safira dia navy volany tonga izy dia maty maninona tsisy an'izany ntsony amin'izao ngamba mety hitan'Andriamanitra tsy haiko makipastera mahay ny valitenina fa ngamba mety eritreritra ngamba mety hoe tsy hitan'Andriamanitra hoe tsy zakan'ireto olona reto ngamba le izy aloha fa miaina amin'ny dimy zany rehefa tsy zakantsika le izy le mame an'izay le mitandrina ny fiainan'Andriamanitra mitandrina izay men'Andriamanitra izay tsika dia izy Andriamanitra hoe dimy ary aloha zany io zakanareo aloha io ny zakan'ny sainareo ny dimy fa raha ny tena tokony ho izy ary izay ny tena mpanompon'Andriamanitra teto ary nahavaly an'ilay fanontaniako hoe i Abrahama ozy izy tsy nandodima ntsony fa efa fiainana mihitsy nataony fanatra ho an'Andriamanitra Isaka azonareo efa n'Andriamanitra daholo ny rehetrarehetra dia tsika amin'izay avy eo ao anatin'izay rehefa tena samy hoe migerer an'izay hoe fananan'Andriamanitra izay haitsika amin'izay ny tena hoe tia alefantsika ao anatin'ny asa fanompoana mety mamsura sura zato isan-jato
mety mihoatra ny 5 daholo ny zavatra mentsika rehefa kelikely. Amen. Tsy voafetrafetra ny 5 zany intsony ny fanomezana. Tsy voafetra zany intsony tsika, tsy miahatra amintsika intsony zany fa maherin'izay tsika. Amen. Dia zay. Dia farany zavatry ny lanitra, rehefa mieritreritra ny zavatry ny lanitra koa tsika, dia manana fotoantsika amin'Andriamanitra. Misy fotoantsika manana fotoana ho an'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao anatin'ny fotoana sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra le aza manatsika fa Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetrarehetra manodidina. Rehefa izy ny voalohan-daharana amin'ny fiainantsika. Misy fotoantsika matahotra indraindray ary hoe sao dia aleo vetivety kely ihany ngamba no vavaka aloha fa maika. Aleo limitena kely le vavaka. Za koa voanatr'Andriamanitra efa tsy hoe masin-dabe no mijoro eto. Aleo famorona makany fahatanterana zay kosa aloha fa tsy mijanona eo. Dia misy fotoana napetrako amin'Andriamanitra mihitsy hoe ity fotoana fiankohofana. Dia iny fotoana iny zany ninona zavatra mitranga eo. Dia tonga dia an'Andriamanitra iny ninona, an'Andriamanitra iny ninona. Ny zavatra ohatr'izao tao amin'ny fiainanay taloha. Za mivavaka, telefonako tsy tadidiko hoe maty moa tamin'izay sa velona. Vero nanao zaza atsosokoditra tao ambadika tao. Efa 4 mois zany fa ngeda be ny kibo. Ao ambadika tao, za mivavaka. Tsy mahafantatra inona moa zany zay hoe be vokako. Dia mivavaka. Dia avy eo tamin'izay, izay ilay hoe fotoanan'Andriamanitra aloha. Viany voakavana, vao tonga tao amin'ny vero dia izy fotsiny hoe ianao sa moa tsy nitenda. Tsy tadidiko tsara. Dia avy eo voakavana avy eo rehefa KO be teo amin'ny fandriana. Ohatran'ny mbola tafiteny kely ka tafy antsy hoe ndana tsofi dadan'ny Lili. Zandry Lili zany ilay izy tamin'izay. Dia bevoka dia tonga ny veko tsy nahatsiaro tena intsony. Dia mibataina dia nentina tany amin'ny hôpitaly. Dia avy eo tonga tao dia hozy izy ilay dokotera hoe tarakely 10 minutes izy dia maty. Tena hoe kely sisany zany le fotoana le tsy nahafaty. Ilay zaza moa zany tsy azo fa lasa. Fa voninahitra an'Andriamanitra foana. Amen. Satria ao anatin'izany misy zavatra tiany ampiseho nge fa tsy hoe koa hoe vita izay dia samy miala dia mandeha fiainana. Mila jerena foana ny lesona amin'ny fiainantsika fa tsy hoe victime dia izay zany. Fa ny tena tsapanay dia hoe nampiseho an'Andriamanitra mihitsy hoe ao anatin'ny fotoana lizinka afaka tonga dia nataon'Andriamanitra hoe nalainy ilay zaza dia naveriny tao anaty kibo normal be dia tsisy voninahitra anazy na kely ary. Satria tsisy nahita. Fa tena hoe nampiseho an'izany hoe zahako raha manana fotoana anao miaraka amiko mbola azoniko aloha ny zavatra rehetrarehetra. Azoniko aloha mipetraka ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa amin'ny fotoana nampisehoko anao amin'izay ny antony. Nazon'Andriamanitra ny hainy veko tamin'izay tsy ho lasa. Nazoniny. Taoriana ilay fotoana dia nampisehona amin'izay fa tokana dia lasa. Vela soamantsara izy ankehitriny mbola mandresy mandrakizay. Alleluia. Zay ny teny kely afaka zaraina kely eto androany fa misaotra an'Andriamanitra tsika dia pasiteko jonga ny zafady tompoko. Da tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy Sekoly iny moa tsika andro maraina. Sekoly famahana olana. Zavatra nomen'Andriamanitra tsika androany dia misy zavatra kitihanao ao amin'ny sainao mba ahafahan'ilay olana mivaha. Raha vao misaina ny zavatra ny tany ianao dia misy zavatra
tsy voasurmonter anao. Dia zay le afatra androany hoe saino ny zavatra any ambony. Tena kikinao a saino ny zavatra any ambony hoe. Ny vahaolana nomen'Andriamanitra antsika androany zany dia ny fahafahanao manapa-kevitra tsy saina ohatry ny tany. Aza misaina ohatry ny tany. Na dia samy miara-miatrika problema mitovy aza misaina ohatry ny tany fa misaina ny zavatra any ambony. Amen. Nisy témoignage misimisy teo izay manahitra antsika fa ninona asa ozy izy dia Andriamanitra foana ny voalohany. Dia avy eo Andriamanitra ny mandamina izay any mandritra n'le fotoana ionorenao an'Andriamanitra eto. Sa manahy mba tongava mo mamonjy sekoly indrindrindrindra nisaky ny laribia. Enao ve le témoignage? Raha vo enao ny mametraka hoe Andriamanitra ny voalohany dia Andriamanitra ny mandamina. Tandremo dia manao fanamby hoe eto azao dia alaminy rehefa avy eo hosedrainy amin'izay enao fa azasiana an'izay fa avy eo izy andamina fotsiny fa enao mihitsy mila mametraka hoe maraina izao sekoly aloha. Mazava ho azy mba miomana kosa ianao misasa etsetretra fa tsy tonga dia tonga ty miaraka amin'izay avany amin'ny alinanao any fa amin'ny activité akoatra ny mianatra koa so dia hoentinao ty indray ny ankizy hoe ozy izy paster dia hoentinao ty daholo zanako rehetra nefa mifitsasa zareo miditra anjaran zareo amin'ny fotoana fa enao aloha alamino dia atao faindondra raha programme an'Andriamanitra. Tena kikinao vahaolana hoe zany tsy ho very fotoana ianao hoe tsy ho lany fotoana ianao hoe rehefa omenao an'Andriamanitra hoe ny fotoana voalohany hoe. Teo koa mpanompon'Andriamanitra ny teny mahakasika ny fetetokatsitako ny zavatoko mahakasika ny momba ny hoe rehefa misaina ny zavatra ny ambony ianao dia tsy mifikitra amin'ny zavatry ny tany. Anisan'ny fampahoriana dia ny fametrahantsika fo amin'ny zavatry ny tany. Dia ny vahaolana omen'Andriamanitra anao tsy le zavatry ny tany nomeny anao mba tsy harary fo ianao fa mifonao mihitsy ny sitraniny mba tsy harary amin'ny zavatry ny tany. Ohatra hoe Jesosy tena raha zany nomenao ny volo io dia sitrana any toy Jesosy hoe sitraniko tsisy volo ianao. Azavaiko anao tsara le izy donc aza miditra amin'izay ianao fa tena tonga dia tsisy vola 3 taona fa ianao kosa aloha mirenireny eny tena velona tsy mety maty tsy mety marary tena fa tsisy vola satria tian'Andriamanitra ho fantatrao fa tsy le vola ny problema fa le fo. Zay mahatonga le hoe tsy ny zavatry ny tany avereny hoe tsy mifikitra amin'ny zavatry ny tany hoe tsy marary amin'ny zavatry ny tany tsy miady aman'olona noho ny amin'ny zavatry ny tany afaka manasoa ny hafa amin'ny zavatry ny tany. Raisy tsara daholo le point fa misy dika matoy ny lehilahy masina dahinina jorony teto tsika ne olona masina daholo no amasin'ny fanamasina dia ianao koa mila misafidy iaina le fiaina mpahamasina. Ianao mihitsy ny olo masina fa tsy efa miala eto ianao vao olo masina dia ny eto ambony tany ianao dia efa konsideren'Andriamanitra ho olona masina. Dia mila mitondra tena mifanaraka amin'izay ianao. Ino tsara le momba ny zavatry ny tany tsy mifikitra amin'ny zavatry ny tany ianao fa afaka manasoa ny hafa amin'ny zavatry ny tany ary le olona soavinao avy eo manondrana amin'le zavatra mbo nampondraminao dia tsy voakasika amin'ny fonao satria tsy any amin'le zavatry ny tany fa ny amin'le fahafahanao mahafantatra hoe afaka manampy olona afaka manasoa olona. Dia ny teny ankeo Andriamanitra tamin'ny alampanompony teo mila manana mission personnelle ianao. Tsy isika tonga mentory teny eto le mission fa isika mijoro eo amin'izay toerana misy antsika. Mety ho vavaka ho an'ny hafa le izy tsy vavaka ho anao tsy mission raha vao vavaka ho anao fa vavaka ho an'ny hafa. Mety araka le tenen'ny mpanompon'Andriamanitra hoe manokatra rideau mety ho amaivantsika izany
fa sarobidy hoe mason'Andriamanitra. Mila mivavaka ianao mahafantatra an'izay. Dia avy eo ankoa izy ny teny namarina teo hoe mila tonga mpanompo mahatokontsika tsy mametraka an'izay ho tanantsika ho fananantsika fa fananan'Andriamanitra dia mila tandremantsika tsara. Vahaolana be dia be azo tonga dia aplikena zao dia zao daholo zany ary manasanao mpitiavana hitsangana tonga dia hivavaka tsika. Hoe teo anatrehan'Andriamanitra mifonao renao daholo le teny mety nisy famotinana samerenana kely teo fa tonga dia ampidiro. Tonga dia ampidiro anatin'izany vagina onjana teny zany ny ao anatiny. Tonga dia Jesosy tena tiako ahy saina zavatra ny ambony zany fa reko raha voatra mitady hidina le saina tonga dia reraka, tonga dia ohatran'ny marary, tonga dia ohatran'ny matahotra. Dia iny le problema tian'Andriamanitra ho reglena fa tsy le problema mahatonga anao manahy. Tsy haiko azonareo ve le izy. Inona le problema mahatonga antsika manahy? Karama tsy ampy, vola tsy misy, asa mitoana. Any no eritreretintsika fa hovahan'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra miteny hoe aza misaina an'izany, za saintsaina. Aza tanao any amin'ilay izay saintsaina. Io ampelantananao io tsy anao. Aza mararirary fo amin'ny zavatra tsy anao fa tokony mitandrina kosa ianao satria an'Andriamanitra io. Le fomba fiatrehanao mihitsy asio deklika kely androany maraina dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Ao foana tananao dia miresaka amin'Andriamanitra ianao androany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra any amin'ny sekoly hitsenanao anay amin'ny teny fahamarinana fa raha fantatray marina teny marina no manafaka anay tsy ho andevo. Saotra fa raha manomboka ny herinandro izay dia mandefa afatra ianao avy ny ambava mpanomponao fa mila misaina ny zavatra any ambony. Hifonanay aminao fa misy fotoana tafalatsaka ary miverina midina amin'ny zavatra ety ambany. Ny fisainanay, ny fotom-pisainanay, ny fomba fiatrehana fiainana ary dia lasa mavesatra, sarotra sy mafy be izay hatrehana. Androany nampatsiahivinao fa tsy le zavatra mafy be no hovainao fa zay. Satria ny fifantohanao tsy amin'ile mafy be atrehanay fa ny fifantohanao raha eo aty aminay. Aoka isy fanovana azo tsapaitanana ao ambadiky ny fahatsapany tsiraray avy ampiatra ankatoa ireo karazana fiovana izay tianao anananay. Mba hatsapy izay tsy fikitra amin'ny zavatry ny tany fa afaka hampiasa ny zavatry ny tany eo an-tananay kosa ahasoa ny hafa. Tsy arary fo sy alahelo na angidina hiazona lolo-posy fahatezerana noho ny amin'ny zavatry ny tany satria eo daholo ihany miainga le fahasosorona sy le fahasorenana fa tena hametraka ny fonay ho ao aminao. Fa ny zavatry ny tany ho levina ihany fa ny teninao tsy mba levina mandrakizay. Ampianary izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy considéré izay misy eo an-tananay ho toy ny fananana mamparary anay ka tianay hampitomboana, hampitana amin'ny fiainan'ny hafa ary te hanambe. Fa fananana napetraka ao ho tantanana, mpitantana ny fanananao izay ao anatin'ny fivahinianana ary mila mijoro mahatoky. Apetraka eo ampelantanao Jesosy ny fahafahatsiraray avy indray mamerina ny fametrahana anao ho loha laharana mba ho enao Andriamanitra no voalohany amin'ny zavatra rehetra. Misaotra betsaka fa raha misy ny olana efa nomenao teo sady indray ny vahaolana. Raha misy ny tohana efa omenao sady indray ny fahafahana mihoatra izany. Raha misy ny obstacle dia miandry ao ambadika ny fankatoavana andreo teny be dia be nomenao reo ny miracle ho anay. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany maraina. Ao ny manana olana mety hoeverina fa sarobahana, ao ny manana vesatra, ao ny marary, ao ny manaintaina, ao ny miady saina, ao ny very hevitra, ao ny misaina tsy mahita atao intsony eo amin'izay manjo azy. Aoka hisokatra ho azy ny lanitra androany ary aoka hisokatra ho azy ny fonao tompo ary aoka hisokatra ho anao ny fony ihany koa Jesosy. Aza vela isy alamay sokatra ny lalam-piainana. Aoka tanteraka le fo ao anatin'ilay zavatra mila tandremana araka ny teninao teo, ao ny communion, ao ny adoration, reny le mila tandremana. Tena mila mitandrina izay mba ho marina ny fiankofanay aminao. Ny fanekenay anao sy ny fiankinanay aminao tsy misy tambiny. Ny fahafahan'ny fiombonanay aminao tsy ho voakasika. Ny fahafahan'ny tsiraray avy manokana an'ilay fotoana manokana izay atokana, izay le hoe atokana ahafahany mifandray aminao manokana. Misy zavatra mila amboarina be dia be ao anatin'izany. Mino izay fa raha hiainga vaovao anatin'izao fiandohan'ny volana izao izao le atao hoe miainga masika tompo. Tsy ianao no masika fa le fiaingana. Ary tena hiainga vaovao izay miaraka amin'ireo toromarika omenao mpitiavana. Mahitanao eo amin'ny seza fiandrianana tokoa izay miteny foana hoe retondray ary atao hoe retondray ary kitiany, retondray rahantsika ary satria tianao izay ho tonga lavitra. Any amin'ny lavitra indrindra tianao hitondrana anay. Indrindra ahafahany miomana ho amin'ny fanjavonana arak'izay fahitana nampahitanao tao anaty nofy nanairanao anay tokoa fa
Ninninona olana ovahana mila manjavona koa nefa izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra Andriamanitra ianao hampanjavona anay, afaka mampanjavona ny olana, afaka mampanjavona ny tahotra sy ny fanahiana ao anatinay, afaka mampanjavona ireo karazana fomba fiatrehana diso tsy mandeha amin'izay laoniny ao anaty ahatonga anay tena nahaka anao sy anana ny fiainanao fa tena izany no irinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra betsaka. Amen. Raha sy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fahatanteran'ny fiadanan'i Jesosy ahatonga anao voaro, tononona ny fiarovana ny fanahinao, ny ainao sy ny tenanao, tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahanao mampiasa ny safidinao, tsy isaina ny zavatry ny tany fa isaina ny zavatry ny lanitra. Ijoro mpanompo mitandrina fananana mahatoky ianao ary mahita fa ho hainao indray ny mamerina sy mametraka an'Andriamanitra sy ny tontolony ho voalohany eo amin'ny fiainanao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa ho lavitra ny fahatezerana sy ny lolompo, ho lavitra hoe karazana olana anatin'ny fo ianao manomboka andro amaraina, ho hainao ny manapa-kevitra misaina tsara alohan'ny mamaly mba ahafahan'Andriamanitra mankasitraka anao amin'izay rehetra ataonao. Mandehana herinandro tsara ho anao ty satria fo tsara miaraka amin'Andriamanitra no atrehanao an'izany. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lalana, mivaha ny olana, mandeha tsara ny zavatra rehetra, milamina ny fiainatokantranonao, tanteraka ny fahasalamana sy hery sy tanjaka nareo mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy, indrindra ny fijoroanao miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny vavaka fankatoavana ny teny, fiombonana ary fiankofana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen.